Hotoantsika hatrany kosa ny fampahalalam-baovao izay ny mahakasika ny fahasalamana, ny mahakasika ny fanabeazana ireo kolonga madinika kosa indray dia misy ny ezaka atao mba ho matianina ny fanabeazana ireo ankizy any anivon'ny préscolaire. Tafiditra ao anatin'izany indrindra dia nisy ny fiofanana izay niarahan'ireo talen'ny sekoly sy mpanabe nahatratra 7 izy ireo no niatrika izany teo anivon'ny EPP Andrifanambojanary. Talentekoly 13 sy mpanabe 14 no nanaraka fiofanana mba ho matianina ny fanabeazana ny ankizy eo anivon'ny préscolaire. Raha ny tontolon'ny fanabeazana ny ankizy no resahana dia betsaka ireo misoratena ho mpampiofana raha ny fanamariana noentin'ny tale national ny institution laïque pour l'éducation. Mitomby izay tsy izy ihany koa raha ny voalazany ny sekoly nefa dia misy ny fepetra manokana tsy maintsy arahana amin'izy ireny. Raha efa misy sekoly miorina eo 50 metatra miala mity tsy misy mahazo misokatra intsony. Ny sekoly anankiray tsy mahazo misokatra raha misy bara manikaiky azy na misy centre de jeu be ny misoratena hoe mpampiofana. Nefany ny zavatra mipetraka dia ny fanjakana ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany dia nanome mihitsy toromarika ny zavatra tokony ho anabeazana ny zaza latsaky ny taona. Dia izahay ma direction nationale anay dia nanaraka an'izany toromarika izany dia nanao an'izao fampiofanana izao satria fantatra tokoa fa BDD ny madilana tetenina tokony ho tetenina amin'ny fanabeazana zany fa tsy hoe rehefa manana diplôma dia lasa mpampianatra. Ho an'ireo talentekoly dia nitondra tombontsoa maro ny fanarahana ny fiofanana nandritry ny 10 andro ary azo tsapain-tanana ny vokatra izay natao mba hanomezana fahafampony ray aman-dreny sy ny mpianatra. Voalazan'ireo mpanabe fa mila fototra tsara ny fanabeazana. Ny tombony lehibe azo tato amin'ny fiofanana natao nandritra ny 10 andro ity zany dia voafaritra bebe koa mazava bebe koa zany zao hoe inona ny andraikitra izany mpanabe izany ao anatin'ny fampivelarana ny zaza ao amin'ilay klasy atao hoe préscolaire dia tsy hoe fianarana fotsiny hampamaky teny sy manoratra azy fa tena fanabeazana mihitsy no atao fanabeazana azy ara-batana fampietsehana ny vatana dia misy zany ny tena voambolana tazorina zany amin'izao dia hoe motricité globale. Motricité globale dia atao eny ivelan'ny tokotany izy amin'ny ankapobeny dia mihetsika ny vatana saina mitsambikiny izy saina mazakazaka izy velarina ny tanana forotra ny tongotra. Dia misy indray atao hoe motricité fine. Motricité fine ao anatin'izay ny modelage, coloriage, ny peinture, reny manao enfilage reny hoe amena vakana izy. Anisan'izay koa hoe mitrie manavaka. Misy zavatra maromaro dia hoe avao izay mitovy kategoria mitovy karazana zany dia asaina vahany re. Amin'ny ankapobeny zany izy tsy miditra mihitsy hoe manorata A, manorata I fa amin'ny alalan'ny graphisme indray ny itariana an'izay izany hoe asaina mamaritra dia miasa koa zany ny tanana amin'izay fotoana izay. Dia azo lazaina zany hoe nisy ny vokatra azo tsapain-tanana satria fantatry ny mpanabe amin'izay zany zao amin'ny préscolaire hoe inona ilay zavatra andrasana aminy. Nanamafy ny talen'ny éducation préscolaire fa misy ny fanadihadiana atao mba hijerevana ny fampianarana tsara omenany ankizy ary ny tanjona dia ny ampidirana izany anatin'ny fandahara-tsekoly manomboka amin'ny taona ho avy.